Nanino no. Marere. Mosary ny olo ndraiky mangalatra cahier ny raim-pianakaviana mba ahafahany zanany hianatra. Zao no nanaova vahoaka anazy. Fa mpangalatra volamena 48 kilo mpangalatra boîte de rose mpanambaka amin'ny vahoaka mpamaritra tanindrazana tompotompona ohatra ny manobo mpanjaka. Mareno anota mamusa mankiano sana gaja pamfuna marere buga sana gaja pamfuna me fulana amna tsara na yino nangal chayin palikonde jereo tsara zao horonan-tsara zao izao dia mampiseho fa tena sahirana tokoa ny vahoaka malagasy. Ity raim-pianakaviana zay mandoalika amin'ny tany io tratra ambody omby nangalatra cahier nangalatra cahier roa paquet ary saika tratra ny fitsaram-bahoaka. Soa ihany nalain'izy ireo an-tsara ity trango ity ary niara-nahita daholo ny mpanaraka tambazotra-tserasera. Mbola tsy fantatra hatreto hoe inona ny antony nanaparitahana ity horonan-tsara ity tao anaty tambazotra-tserasera. Amin'ny lafiny iray mety nieritretra izy ireo hoe aparitika amin'ny tambazotra-tserasera ity trango ity mba azahoana ny rariny, tena rariny tokoa ny olona mangalatra raha daroana. Amin'ny lafiny iray mety nieritretra izy ireo hoe ndao aparitaka amin'ny tambazotra-tserasera ity trango ity mba ampisehoana fa tena mijaly tokoa ny vahoaka malagasy. Mbola tsy fantatra hatreto inona tao anatin'ny sain'izy ireo raha nidariko izy ireo no sady naka vidéo an'ity trango ity. Ontsa tanteraka ny fomba malagasy raha nahita an'ity vidéo ity na teto an-toerana zany na tany ampitan-dranomasina satria efa tsy rariny loatra. Ny tao anatin'ny sain'ny ankabetsany malagasy dia matory ampianakaviana anankiray ity nitsangana ary nandeha nangalatra fitaovam-pianarana dia tiany ahay ny zanany, tiany ho tafita ny zanany. Satria moa ity trangam-piarahamonina ity tao Antsiranana, Diego Ceres dia nivoaka tamin'ny fahanginany Christian zanaka Diego manoloana ity tranga ity. Nisy trangam-piarahamonina hitako nandalo nampalahelo dia zaho hoe nampitso-po dia karaha tsy afaka anginy za tsy vola. Raha hitako nandalo zo araka le vaovao nisy hita tamin'ny réseaux sociaux tamin'ny Facebook zegny niseho ta Diego. Nisy raim-pianakaviana lehilahy raim-pianakaviana araka zava-misy zegny hoe tratra nangalatra paquet cahier aroe paquet roe dia nampandoa lifindreo nisy namango tefany tsofigny hoe volagna raha nataonao nangalatra za tegna nampalahelo. Nalahelo za satria en tant que maha raim-pianakaviana nalahelo za. Mariko tsara tsy hoe alatra tsara non, le acte nataony tsy tsara. Ninona zavatra angalarigny zegny tsy tsara mangalatra. Na mangalatra akoho io, na mangalatra cahier io, na mangalatra nino, na raha farany madinika le alatra zegny tsy tsara. Fa le alatra niseho tamin'ny indray mitoroka ty tamin'igny rangahy igny nangalatra paquet cahier aroe. Zegny le nampetsi-po dia nampalahelo satria hitatsika fa ho avy ny fotoagna fidiran'ny mpianatra mety amin'ny herinandro ambony io ho avy mety mananjanaka andeha à l'école le rangahy ny vola tsisy jaly mare tsy atao lasa tafangalatra cahier paquet roe. Le atsika amizay zegny le manafantanana efa tsy mandinika raha lavitry tonga dia kafa mangalatra na mango magnara roatra mamango ka naka eto zegny teny tsotsotra fa hoe mba miangavy atsika na tanora na vahoaka izy ka misy tranga ohatran'iregny misy tranga zegny ataontsika hoe hitanao fa efa ataontsika hoe tokony sazigna le olo mangalatra fa misy tranga ohatran'igny mangalatra cahier zany tokony hoe mba malahelo atsika mba fantarigny hoe inona tonga ty olo ty nangalatra cahier ty azo ampody izy dia ampody am'le tompony na koa hoe
zay malalatagna narikitry teo agnontaniagna ino problemenao tokony vahagna hoe vangaigna kainy zanaka anazy na hoe mba vahagna zany le olagna zay fa le hoe popogna sy le zavatra nisy zany tegna nampalelo za hoe nohony tsy fidiny le olo tafangalatra kahier tsy nangalatra vary tsy nangalatra hena tsy nangalatra bisikilety nangalatra kahier ary etsika fa kahier tsy raha andeha hoaniny fa andeha mety amiendry zanany le raha mampalahelo le toe-tsaigny mampalahelo zava-misy iainany vahoaka satria igny zegny ny mariky ahitantsika vahoaka malagasy ahitantsika fa hoe mijaly ny vahoaka malagasy kahier hitantsika igny fa mety misy any agny nefa tsy homan-kanigny fa mavozo tsy ho angalatra varin'olo ho faty satria fa nisy tamin'ny taogno ty raha tsy diso za koa tsy tamin'ny taogno lasa tagny Ambositra zaka tsy diso nangalatra tsakotsako ny popopogna ndraiky naty nangalatra tsakotsako asa voany telo mosara zegny ny vahoaka iny tranga iny dia mampiseho fa tena mbola anatin'ny fahantrana lalina ny vahoaka malagasy tsy azo afenina ny ankabetsan'ny malagasy mitrongo voaomana hanina hoanina androany dia tadiavana rampitso ny zanaka malagasy betsaka ny tsy mianatra betsaka mbola kely dia ampiasain'ny ray aman-dreny miasa manampy an'izy ireo tsy misy lalana tsy misy électricité tsy misy rano fisotro madio maro tena maro ny zavatra banga eo amin'ny fiainan'ny malagasy mampalahelo sady mahasorena mahita mpanao politika mahasamilaza fa efa mandroso i Madagasikara olona jamba tsy mahita fandrosoan'i Madagasikara zany raha ohatra ka fitondran'Andriamatoa Andry Rajoelina no resahana olona pilazan'izany dia aka ohatra fotsiny sika dia ministry ny serasera Lalatina Rakotondrazafy Naivo Raoldina Rina Rakotomanga sy ny maro hafa mpanaradian'Andriamatoa Andry Rajoelina izy ireo dia mahasamilaza fa efa mandroso i Madagasikara mosary ny olo ary eo tonga dia idirako amin'ny lafiny koragna resaka politika am'izay mosary ny olo ndraiky mangalatra kahier ny raim-pianakaviana mba ahafahany zanany hianatra nefa mbola sahy milaza ny pomba fanjakagna ny fanjakagna am-perinasa fa hoe gila ny olona tsy mahita fampandrosoagna ataony fanjakagna zao mbola sahy milaza ny mpanohagna fa hoe gila olo tsy mahita fandrosoagna azafady mbola sahy milaza an'izany ho za hoe mampalahelo le toe-tsaigny mampalahelo tegna mampalahelo mafy manoloana ity tranga fangalarana kahier ity izay nataony raim-pianakaviana izay niseho tany Antsiranana ontsa tanteraka ny fony malagasy mpiray-tanindrazana aminy noho izany malagasy vitsivitsy nanapa-kevitra fa vonina hiantoka fividianana kahier ho an'ity namana raim-pianakaviana ity ary vonina ihany koa ny sasany hiantoka Nikolaziny zanany raha ka ohatra n'izany asika misy any Nesy Andriamalala mpilalao sary mihetsika izy ary matetika raha mijery filma vokarin'ny Horizon dia mahafantatra ny Nesy Andriamalala ankoatr'izay misy any Saloma Ranarso monina any ampitan-dranomasina izy ary vonina izy hiantoka kahier sy fitaovam-pianarana ho an'ny zanak'ity raim-pianakaviana ity ohatra ankoatr'izay ity namana Christian zanaka Diego ity vonina izy hanampy raha resaka fianarana no resaka ny raha tiako volaza dia tsotra ho an'ny zay namagna a Diego ao zay mahita mahay laolo igny alefasa aminakahy ty numéro nazy tsao mba misy zavatra mba azoko atao aminazy na dia tsy be aza tsy mba misy zavatra azoko atao dia zay mahay izy an-tanànao na mahita vidéo ty dia hoe alefasaro aminakahy numéro nazy ankoatr'izay misy ihany koa ny Mohamed Abdillah izay vonina ihany koa anampy an'ity raim-pianakaviana ity ary misy namany ihany koa na dia tsy tiany fantatra ara ny anarany dia vonina ihany koa izy anampy nandeha nangalatra kahier mampalahelo satria
Kaira nangalaringa. Kaira nangalarin. Fa sinangaltra vola na nifa kaye nangalarin. Etska tsara bik la rentrée wavy. Etska tsara bik fa remandiny jiaby zao ty sairana. Fa bon, natsapa ndraiky ry le olona aby rô nandeha rabe izy igny, tsy namopopoko izy naparatra izy, tsy hetsika ade, fotony vidéo hely fo zegny. Fa ty afatra. Zegny en'olo mahay lehilahy igny, nangalatra kaye igny, misy olo ato, vognony agnefa ividy kayen zanany ndraiky écolage ny zanany. Mampodiko ndraiky. Maromaro ato olo vognony ividy kayen zanany na agnefa écolage ny zanany. Fa sery mandriny mpianakaviana igny andeha ividy kaye ny zanany. Zegny afatra. Ke koa hitanareo izy tegna tadiava aminany, tadiaviko izy tegna mety aminany, tadiaviko izy milay tapitrany, milay adresinany, milay numéronany. Tsakaregna ireo izy azafady zegny olo mahay olo igny, misy olo andeha ividy kayenany. Olo tsy mila boka sora volaigny, za tsy mila hen'olo volaigny, tady navioko tsy mila hen'olo, fa za ividy vogny za volaigny ividy kayenany ndraiky agnambia izy écolage ny zanakanany. Somary maromaro ihany ny vonina hanampy an'ity raim-pianakaviana nangalatra kaye ty, fa ohatra vitsivitsy ihany ny resiko reny. Reny olona ny tany isaina reny dia vonina izy ireo ary mitady contact azahoana ity raim-pianakaviana nangalatra kaye ty. Ka izany indrindra dia risaka mivantana amin'ny olona monina any amin'ny faritry ny Antsiranana iny. Raha ohatra ka misy mahalala contact azahoana an'ity raim-pianakaviana ity dia ireo olona ny tany isaina reny dia vonina izy ireo anampy ary fampirisaka inona mariny tena problème n'ity raim-pianakaviana ity. Eto amin'izay isika, ireny action nataon'olona vitsivitsy reny tsy midika hoe tsara ny mangalatra. Ary tadidio fa rehefa mangalatra eto Madagasikara dia nanao velona, nanao faty. Ka noho izany, aza mangalatra tompoko raha mbola azo atao. Raha tianao ny ho velona dia aza mangalatra. Ireo vahoaka mpiray-tandrazana amintsika nefa leo fahantrana, tehitra izy ireo noho ny fahasahiranana be loatra. Hany ka fitsaram-bahoaka no solution hitan'izy ireo vahaolana eto amintsika. Magnentana koa tsika raim-pianakaviana na renim-pianakaviana. Na dia mafy aza ny fiainana, aza mangalatra tompoko. Satria zavatra kely eritreretinao hoe alaiko ty ho an'ny zanako, mety mahafaka haigny amonoan'olo an-tena. Ka raha ohatra ka tegna fa hoe hita fa sahirana, mety magnatona président Fokotany, magnatona ray aman-dreny an-tanàna ankaiky hoe zao zava-misy zao ny tsomba ahitagna hevitra, ahitagna ataotsika hoe ahitagna solution raha karakara zegny. Ary sa magnano zay azo atao zegny. Tsao misy amin'ny amaray agny afaka fampilaza, mety tsy mavita be fa afaka fampilaza izy ka misy raha manerana ny avagna sasany. Sokafo tsara ny saitsika vaoaka malagasy, sokafo ihany koa ny masontsika. Aza mba isika samby madinika no mifangalatra. Ireo mpanao politika ireo ni milamina tsara, ireo mangalatra miliara de miliara eto amintsika. Nefa izy ireo dia mbola menatehaka ary mbola izy ireo ihany koa mampanditsika vahoaka madinika. Fa maninona tsy atao fitsaram-bahoaka izy ireo ni mangalatra harem-pirenentsika. Fa nahoana? Ndao enotsika ny fanehoan-kevitry Christian sy Cynthia, saika mitovitovy ny fanehoan-kevitry izy ireo, ndao enotsika miaraka izany. Ka tsisy alitra tsara, alitra jiaby ratso. Fa kosa engany atsika mba tsy agnararaotra be koa zegny ho antsika samy madinika satria atsika samy atsika foana ny mangalatra raha madinika mifamono fa ny mpitondrany tsisy. Zao no nanaova vahoaka anazy. Fa mpangalatra volamena 48 kilo, mpangalatra bois de rose, mpanambaka amin'ny vahoaka, mpamaritra tanindrazana, tompotompona ohatra ny manobo mpanjaka. Satria izy tsy manana, tsy mpangalatra en col blanc, satria izy socialement ambanin'le mpivarotra, mahantra zany. Dia zao ny anaovana anazy.
eny nangalatra okey nangalatra fa raha tena hoe anafay amin'ny mpangalatra rehetrarehetra maninona tenisany tsy mihetsika mandeha manafay andreo mpitondram-panjakanareo reo polisy manao appui de pouvoir reo le raha matoa manao appui koa amin'ny ary Madagasikara tsy manambanimbany ny zanakareo fa maninona le nanganangalatra kaye fantatra hoe kaye ho anjanany rentrée scolaire zao no atao ohatr'izao tsy haiko hoe aiza de ovina ireo olona mavita an'izao reo no lasa biby naharazana teny amin'ny stady bariara vitany zareo manenjika azy de mitovy foana le profily oviny tenisany voiova mandratra fo be no mahita amin'ny fiatsika tenisany zay falolona eto ampamaranana afatra mivantana ho an'ny vahoaka malagasy rehetra manerana ny nosy aza mangalatra isika aza mba isika samby madinika mifangalatra fananana kely ho an'ny avatsika aza angalarina tompoko raha ohatra ka mbola misisika manao izany ihany tsika atsika samby madinika ihany no mifamono ary faty eto fa ireo mpanao politika ireo dia mangalatra arem-pirenentsika afatra manokana ho an'ny malagasy tia manao fitsaram-bahoaka na koa mankasitraka ny fitsaram-bahoaka raha hanao fitsaram-bahoaka ihany ianareo dia ataovy amin'ireo mpangalatra eto amin'ny firenena ampiaro amin'ny mpitondra izay mpangalatra arem-pirenena mivarotra tany ny vahoaka malagasy ampiaro amin'ireo mpanome lalana vahiny mitrandraka tsy ara-dalàna ampiaro amin'izy ireo izay mpanondrana volamena mpanondrana safira eny fitsaram-bahoaka tsy hovaolana mihitsy irariana isika rehetra dia anao ny tsara trany ary ilamina ity firenentsika ity zay ny vidéontsika androany azadino misabone sy manisy j'aime ny vidéontsika amin'ny manaraka indray